samy libre amin'izay inony afaka mino afaka tsy mino fa ny anahy zavatra inoko dia zao misy ny atao hoe malédiction familiale misy karazana ozona jereo ny fianakavianareo hoe dia samy mamantatra hoe inona ny tena ozona ao anatin'ity fianakaviana ity misy ny sasany mety resa-bola mety resaka trosa mety resaka zao fa raha ny ao anatin'ny fianakaviako dia malédiction ao anatin'ny fianakaviako dia resaka fanambadiana tena isaina amin'ny ratsan-tanana ny fianakaviako hoe manambady dia milamina ilay izy ny ankabeazany na manambady dia ny sarabady na manambady fa ilay vadina niteraka tany amin'ny sisiny na nanambady olona efa nanambady na niteraka tamin'olona efa nanambady na nanambady fa ilay bandy maditra na nanambady fa ilay bandy alkoolika dia izay schéma izay miverina foana any ray aman-dreny dia mitohy eo amin'ny ray aman-dreny dia mitohy eo amin'ny zanany dia mitohy dia zavatra izay mijanona eto amiko ny faran'ilay izy eto no mijanona ilay malédiction manomboka eto amiko efa hafa amin'izay mihitsy no nitohy an'ny fianakaviako sy ny taranako ary izay important be indrindra ho antsika kristiana misy fotoana marina hoe efa lasa kristiana tsika dia hoe zay zavatra rehetrarehetra oforoan'ny satana amelezana antsika tsy mahakasika antsika fa indraindray misy adinontsika hoe misy lien mila tapahana hatramin'izao ao anatin'io manapaka an'io lien io ary izay mahatonga ana tena maka fotoana farak'izay lava alohan'ny anambadiako satria za tsy tea merina ny schéma an'ireo fianakaviako ireo satria averiko ihany mijanona eto amiko izay zavatra izay fatorako etỳ antany voafatotra any an-danitra izay vahako etỳ antany vahako any an-danitra vahako etỳ antany fa manomboka eto amiko dia mifarana amin'ny malédiction familiale manomboka eto amiko dia mifarana ny ozodrazana mifarana ny hoe miteraka amin'olona efa nanambady mifarana amin'ny hoe manambady olona alkoolika mifarana ny hoe manambady olona mamono mifarana ny hoe manambady olona miteraka any amin'ny sisiny mifarana eto amiko